Miarahaba tompokolahy, miarahaba tompoko vavy, ary manasanao hanaraka ny fandaharana manokana miainga avy eto Ambatondrazaka renivohitra Alaotra. Alaotra izay ahitana distrika roa Ambatondrazaka sy Amparivaravola, misy mponina 5,7 mahery eto Ambatondrazaka, ary anisan'ny lemaka lehibe indrindra no ajariana voalohany taty Afrika tany amin'ny fiandohan'ny taonjato fa 17, ary milahatra amin'ny Brezila Alaotra rehefa resahana ny fanajariana lemaka aty amin'ny tany madinika sy ny tany an-dalam-pandrosoana. Ambony be ny fahaizan'ny tantsaha eto amin'ity faritra Alaotra ity, ary manaraka izany ihany koa ny mponina eo amin'ny lafiny fambolena. Sangy olana ho an'ny mponina aty amin'ny faritra Alaotra ny fananan-tany, ka tsy maka risika be loatra ny mponina eo amin'izany asa fambolena izany. Mbola mijanona eo amin'ny 2 taonina sasany eo amin'izao tsisy projet izao ny vokatry ny mpamoly eo amin'ny vary aty Alaotra. Mananjanaka manampahaizana ambony be ity Alaotra ity, satria manana hydraulicien izay cuizan'ny Banque mondiale maromaro avy eo amin'ny Somalaka, ary ny ray tamin'izany no nanao ny plan d'irrigation ho an'ny Mozambika. Ary io olona io dia icuizan'ny Aziatika sady icuizan'ny Afrika iray manontolo eo amin'izany lafiny fanondrahana velaran-tany lehibe izany. Raha Alaotra no resahana dia maro ny zavatra tsy maintsy ambara eto ho resahantsika ao anatin'ny fandaharana eny antsefatsefany eny ny mampiavaka nyty Alaotra ity. Fa ny zavatra natao taty Alaotra tamin'ny omaly dia nanao tatitra ny zanaka Alaotra solombavam-bahoaka Delila kely, ary nitondra fanazavana manokana mikasika ny atao hoe tatitry ny solombavam-bahoaka. Ary izay tatitry ny solombavam-bahoaka izay tsy dia nahitana taratra intsony teto Ambatondrazaka tao anatin'ny legislatura faraparana izay nanao ianao omaly, inona no azambara mikasika an'izay hetsika sy fomba mampanao vaovao izay. Miarahaba zokobe Ndrenjato, miarahaba ny honorable Antra Razafimanantsoa, ary miarahaba nareo rehetra izay manatrika eto. Miarahaba ihany koa antsika rehetra manaraka amin'ny fahitalavitra na miaino amin'ny alalan'ny onjam-peo. Marina tokoa izany a, omaly no nanatotosa tatitra amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafita eto anatin'ny distrikana Ambatondrazaka. Ny tenako notronon'ireo solombavam-bahoaka namana avy ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. Ny tatitra izay ataon'ny solombavam-bahoaka dia faritany lalam-pandrenana, saingy ny fomba fanaovana politika no tsy nahitana taratra an'izay zany atao anatin'ilay atao hoe distrika isan-tokony na lany an'ireny olom-boafidy ireny, satria misy ny manadino an'ilay faritra na lany azy rehefa lany izy. Ka zay no ezaka napetraka zany amin'ilay fomba fanaovana politika. Tsika moa zany miezaka manatsara ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, mitondra ny fanatsarana an'izay, ary miezaka mamerina ny tany tandalana. Ka ny lalàna no mitaky an'izay amin'ny solombavam-bahoaka hoe rehefa vita ny fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana eo anivony ny teny meram-pirenena dia midina. Ny solombavam-bahoaka rehefa tsy mivory dia atao hoe en tournée, midina makany amin'ny circonscription, ny faritra nalany azy zany ilay solombavam-bahoaka dia manao tatitra amin'ilay vahoaka ny fidy. Ny olana kely tao anatin'ny volana vitsivitsy teto Madagasikara noho ny fitavozavozany ny fahefana-panatanteraka amin'izao fotoan'izao dia tafiditra teto amintsika ny valana retina corona. Anyka be da be zany ny fepetra ny raisina antematemaka, tsy nahafahana nanao an'izay tatitra zay tao aoriana ny fivoriana na ara-potoana na tsy ara-potoana natao ny teny meram-pirenena. Ka rehefa ny foanana zany ny amiana ara-pahasalamana dia azo atao amin'izay ny manao an'ilay tatitra. Eny fa na dia mbola napetraka aza hoe ny ferana oronjato ny olona azo angonina zany amin'ny toerana anankiray, zany hoe le famorim-bahoaka zany azo atao ronjato. Mikasika an'izay nefa dia nisy ny ataontsika hoe
fanaisorana an'izay fepetra zay nataony ny fahefana mpanatateraka mialohany nanaovana ny tatitra tamin'ny sabotsy omaly zany dia tonga teto Ambatondrazaka ny filohan'ny repoblika lehibe ny fahefana mpanatateraka zany ary izy no nampiseho nanao modely ho hitapoko hitam-pirenena fa azo atao ny mamory olona mihoatra ny 200 ka rehefa nataon'le izy dia hoy tsika hoe iny zany ny taafiny misy ny acte réglementaire zay fahefana mpanatateraka mpandray azy ary lay fepetra zay napetraka dia tafiditra any amin'zareo fa tsy saty amin'ny domaine de la loi noho zany iny ny taafin'ny olom-boafity ka rehefa nanao izy dia tenitsika hoe zay ataonareo no ataonay koa dia nanao koa tsika zany hoe rehefa namory olona ny oatra ny 200 izy dia namory olona ny oatra ny 200 koa omaly teto Ambatondrazaka nanaovana an'izay tatitra zay io tatitra io dia fanao fa misy mini mandiso manko ny asan'ny atao hoe olom-boafidy indrindra fa ny solombavam-bahoaka zay mpanao lalàna afangaron'ny olona ny asan'ny fahefana mpanatateraka sy ny asan'ny fahefana mpanao lalàna ary misy mini manabado an'ilay mpifidy mihitsy ao anatin'le izy any ka tany aloha ny solombavam-bahoaka noho ny fahasamihafana eo amin'ny lenta fampandrosoana isa-paritra dia ny solombavam-bahoaka sady ny fiaran'ny solombavam-bahoaka ny taterana marary itaterana ny olona maty ny solombavam-bahoaka ny manao ny fotodrafitrasa samihafa dia ny heverin'olona fa tena père Pedro any amin'ny distrika mihitsy ny solombavam-bahoaka ny asan'ny solombavam-bahoaka nefa tsy zay fa ny solombavam-bahoaka dia amin'ny fahefana mpanao lalàna azy dia manao le lalàna rehetrarehetra mandany an'izay ary manara-maso ny asan'ny fahefana mpanatateraka ka ao anatin'le tatitra ianao zany no afaka mampiseho amin'ilay vahoaka ny fidy hoe zao ny anjara asany zany atao hoe solomavam-bahoaka zany ka na misy mini mandiso aza zany noho ny kajikajy ara-politika dia miezaka tsika zany manitsy hoe zao ihany ny asan'ny solomavam-bahoaka ary tsy mivoaka ivelan'izay izy solomavam-bahoaka tsy mpanao bassin solomavam-bahoaka tsy mpanao lalana solomavam-bahoaka tsy mpanao tatatra fa manao lalàna dia manara-maso ny fahefana mpanatateraka dia manao tatitra dia manao tatitra dia ao anatin'io tatitra io misy fepetra zany apetraky ny lalàna hoe rehefa anao tatitra ny solomavam-bahoaka dia mampahafantatra ny antanatohatra amin'ny raha fahefana misy ao amin'le faritra misy azy fa tsy mangataka alalana anao an'ilay tatitra ary zay nanahirana le fahefana mpanatateraka tamin'le tatitra natao maly hoe ahoana ny hanaovana ny delina kely amiena lalana anao an'io ve ho sakanana ve sahoana satria tadiditsika tsara ny tany amazy anga ny sakanana fa tsika dia nametraka hoe zahay dia tsy hangatako autorisation aminareo satria tatitra no atao tatitra ny solombavam-bahoaka zany efa vita iny vo tonga teto Ambatondrazaka mihitsy ny alarobia dia alakamisy maraina dia fanapahafantatra ny manam-pahefana zany hoe anao le tatitra zay amin'ny sabotsy dikan'izay vita zany ny anjara andraikitra ka iny zavatra napetraky ny lalàna dia manara-dalàna tsara tsika ary isorako ny OMC zay rafitra ato anatin'ny distrika sy ny région nanaja tsara an'izay fitsipy-dalao apetraky ny lalàna zay tsy misy hoe matahotra ny delina kely akory zany tsisy fampatahotra io fa samponina ato anatin'ity faritra ity ary ny resaka ny fanaovana moa dia tsotra na delina kely na reo olom-boatendry ato anatin'ity faritra ity dia samy hipetraka eto foana raha pitsy raha afaka pitso androany mety mitondra raha pitsy ane mety tsy mitondra androany mety eo amin'ny fahefana raha pitsy mety miala ka raha androany no mifandona hoaiza moa fa tsy hoety any raha pitsy raha afaka pitso dia samy ho tsarainy tantara eto zay ny mahatonga an'le izy hoe ny rafi-piaramonina nisy teto aminay teto hatramin'izay dia rafi-piaramonina tao anatin'ny fifanajana na dia tsy mitovy firehakevitra azy ka tsy ny zava-mitranga androany amin'ny politika no hiteraka fifandonana satria samy ho tsarainy tantara raha pitsy raha afaka pitso tsy namaly anao mihitsy ny président république mikasika ny RN 44 indrindra fa natao mananga zipo namaly any izy namaly izy fa ny fomba namaliny azy raha nisy angamba nahazo afatra manokana dia zange tamin'ny kabary zay nataony fa namaliny azy dia hoe misy izy manao Facebook na faceninana amiko aloha zany atao hoe filohan'ny république homme d'état rehefa mikabary ianao tsy miteniteny foana mihitsy voalanjalanja tsara ny zavatra tenenina ndray mandeha izy nanao interview tamin'ny France 24 tamin'ny reniny tamin'ny andro 2009 reny zava volombelon'ny tantara zokbenrenjato tadidiko tsara fa rehefa nisy teny solifatra
ataon'ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoan'izany dia niteny izy tamin'ny France 24 hoe il faut peser les mots. Androany izy filohan'ny repoblika adininy fa mila lanjalanjaina tsara ny teny avoaka an'izany atao hoe filohan'ny repoblika zany. Tsy zazo ao mihitsy ianao teny tsy voalanjalanja manoloana ny filohan'ny repoblika. Ary azo averina ny zavatra teneniko raha ohatra ka misy hoe tsy mifanandrify amin'izay. Fa izy dia ny tsara olona tamin'izany tamin'ny fotoan'androny. Dia androany izy tonga amin'ilay toerana ahoana moa tsy aizy ny andanjalanja fa filohan'ny repoblika izy. Sa tsy niomana ao amin'izay ve? Tsy fantako. Hodiny antsika eo dôlidôly zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo fa hitodika amin'ny député maître Razafy Manatsony tenako. Ny voalazan'ny lalàna rehetra moa zay fa ny voalazan'ny lalàna voakan'ny fanjakana ny fepetra hoentina mitandro ny filaminana sy ny etsetretsetra voakan'ny fanjakana mamevahana sa mandesiko ny député mpanohitra. Ny lalàna mazava io zany tsy adikevitra io. Lalam-pandrenana ange no milaza fa manao tatitra ny solombavam-bahoaka rehefa vita ny session e. Izy zany tsy adikevitra iny hoe disposition constitutionnelle. Fa le fomba fampiarana anazy sy makasika an'le olona mampiatra anazy io no mahasamy hafa azy. Maka ohatra zao hoe tany Mahajanga. Nanisy ary mifampiresahana tamin'ny préfet, nisy mifampiresahana tamin'ireny tompon'andraikitry ny filaminana ireny dia zavatra hafa nataony. Nanakana ny solombavam-bahoaka tsy hanao tatitra izy. Zany hoe izy zany nanitsakitsaka an'le lalam-pandrenana. Taty Ambatondrazaka indray hafa indray le autorité le solotena mpanjakana eto, le autorité administrative. Samy mahafantatra daholo reo mino fa reo olona reo samy malala ny lalàna misy mifehan'izany famorem-bahoaka zany fa indrindrandrindra zany anjara asa ny solombavam-bahoaka zany. Hafa indray fomba fisehoany teto. Dia zay zavatra zay zany hoe misy karazana olona dia natao atao manaraka baiko fotsiny, tsy mieritreritra zavatra lavitra. Misy karazana olona mba afaka mieritreritra lavitra ihany satria mitsinjo an'le fiarahamonina. Fa indrindrandrindra misy olona dia natao marionnette. Ary io marionnette io zany no manahirana satria lasa ahodikodina ohatran'ireny tandrimy ireny tsy mieritreritra hoe le asanao aloha no mipetraka eo fa ianao koa tarafin'olona ary modely ho an'le fiarahamonina, modely ho amin'ny fitondrana firenena, modely ho an'ny manodidina rehetra fa le relation publique na relation personnelle na relation zany hoe fifandraisana amin'ny olona amin'ny fiarahamonina mihitsy mitondra anazy iny zany tena zava-dehibe mihitsy. Ka rehefa tsy mahay manao an'izay le tompon'andraikitra eo an-toerana, le tompo-pahefana eo an-toerana dia sahirana izy satria ny solombavam-bahoaka tsy tokony ho adino mihitsy fa misy olona mifidy anazy eo, misolo tena andreo olona marobe ao amin'ny toerana io. Eo ihany koa ny lafiny communication fifandraisana zany. Zay lafin'izay zany misy olona tena tsy mahay an'io mihitsiny. Misy olona indray manararoatra an'io fotsiny. Ary misy olona dia tsy mivaky loha. Zavatra maromaro zany no mitambatambatra ao anatin'izay fa ny tena zava-dehibe ao anatin'izay dia ny fahalalana ny lalàna sy ny lalam-pandrenana. Raha ohatra ianao ka tompon'andraikitra ka tsy mahay an'ireo dia aleo mianatra lesona aloha. Raha marina dia hanindry anao mihitsy no antondrian'ny président république raha ny zavatra fisehoan-javatra teto Ambatondrazaka no resahana ary tena azo lazaina hoe fitaovana mahery vaika mihitsy netiny teto andrinanao. Nalahelo ve ianao sa tezitra ve ianao tao anatin'ny noeritreretinao ve reny olona mihoatra ny ronjato be dehibe reny tonga tao amin'ny nanotrina anao tamin'ny tatitra natao? Ny za tsy tezitra ka ary za tsy mifandrefy amin'ny président république samy voafidim-bahoaka anie nisany tsy mitovy fa ao anatin'le izy za zoko be ndrenjato mialohany solombavam-bahoaka anahy dia mpanao gazety dia za mpanao gazety mikirakira ny lafiny ara-politika dia mahita mihitsy ny fiainany atao hoe mpitondra sy le vahoaka manaraka fampelezan-kevitra. Inona zavatra mitranga?
tonga le olona manao fampelezan-kevitra fidio a fa raha lany a dia ataoko ty ataoko itsy dia ataoko ry lany tokoa ry izy ny fidina izy dia inona zavatra mihita ihany rehefa avy eo tsy nataony le ataoko ty tsisy olona manery anazy hanao aniny zavatra nylazainy tamin'ny fampelezan-kevitra iny hoe ataovy amin'izay ary le zavatra ny teneninao any ka rehefa natsapan'izay zany dia nirotsaka hoe zay rotsaka fidina solomam-boaka zany ke tsy vao androany no nanana hitahita no solomam-boaka tsy tamin'izao hoe manda zao fa tamin'ny 2009 fantatrareo tsara fa za teo akaiky n'Andriamantoa andro rajoelona ary tsy miafina amin'izany niarana nonga-panjakana taminy fa tamin'izany nefa nyteny aminy zaho tsy mila toerana fa niangatahako aminao rehefa petraka tsara maro toerana tsara amin'ny fahefana eo am-pelatananao ka manao fifidianana tsika fifidianana solomam-boaka dia za ilatsaka fatana zany ary vavolombelona zany reo namana rehetrarehetra niaraka taminay teo inona tonga an'izay zay mihitsy nefa zavatra efa tsapako atao anatin'ilay fomba fihetsiky ny mpanao politika hoe mampanantena dia tsy tanteraka le fampanantenana reveo satria tsy misy olona manaitra n'le fahefana mpanantanteraka mitaky tsy mangataka zay fadisona amin'ny teny mera-pirenena io zay tonga ray miteny zay Andriamantoa ministra dia mangataka ina ny angatahako aminy izahay ane no mandany ny teti-bola esan'le ministra ary volavolam-bahoaka volavolam-bahoaka ny anjarako dia mitaky aminy hoe monsieur le ministre raha vitao le zavatra nandaniana vola nomena anareo ka le filohan'ny repoblika rehefa ilatsaka dia manao fampelezan-kevitra ny an'ny président antsika amin'izao fotoana izao dia hoe za nanao vely rano na mbola tsy nanao vely rano ary izy dia fantatro ny zavatra ny teneniny tany aloha tonga teo Ambatondrazaka zany filohan'ny teteza mihitsy zany a feno olona io kianjara solonjatovy zay lazaina ho parc de prince amin'izao fotoana izao io moa satria atao ohatry ny Paris ty tanànanay ty a zano dia parc de prince io zany rehefa Paris ty feno ipika rehefa feno a midelira mihitsy le président tamin'izany fotoana zany atao tsika ty atao tsika ry io kianjara solonjatovy io atao kianja manara-penitra fa nisary tsara tare teo tamin'izany fotoana zany ameko dojo ikotranana nareo mpanao arts martiaux amboaritsika ny lalana RN 44 amboariko ny lalana reo zay moa le fiteny azy zany rehetra zany zany nandeha daholo tao anatin'le fampelezan-kevitra niverimberina teo Ambatondrazaka nanao fampelezan-kevitra miverina foana zay fitenena zay dia nitaky amin'izay ary amazanaky mifaritra ana ary amma solomam-boaka ana amin'izay dia niteny a reto avy ny zavatra nyteneninao io kianja idinanao io satria tadidiko izy tonga teto a misy olona manao baolina teo amin'ny kianja solonjatovy a tsy tafapetraka tare be tany mena le heliko lay angidimby dia niterena mipetraka teo rava le baolina dia tena tamin'izay fotoana zay hoe io kianja nidiranao amboletra io no niteneninao fa amboarina ho manara-penitra mbola io izy io androany rehefa lany izy mbola naveriko zay fitenenan'izay zay no natonga azy rehefa tonga teto Ambatondrazaka heritaona lasa volana Oktobra ohatran'izao fa 14 volana Oktobra no niteny hoe ho amboaritsika ty kianja ty ary ao anatin'ny efa-bolana farafatarany dia vita ty tsy zany no niteny an'izany fa izy kina moa zany ny anindrina ana am'izany sanga moa nanery anazy hoe ty ataovy io tondra vary stock tampon be de iny mbola mangany fotsiny iny zay aloha zany le fotodrafitrasa za mbola tsy nahita zoko be ndrenjato a hoe fotodrafitrasa tsy vita hatramin'ny farany amina resaka BTP tsy haiko hoe izy ny ingénieur afaka nadiso ana am'izany dia lokony zany satria le tribune mbola tsy vita hatramin'ny farany ke nantafitsy izy ny rindrina mbola tsy mijoro malokony zalahy nilokony raha nanara-penitra tsara mihitsy le loko za ary gaga fa saky jery zay mahita volomparasy orange amin'io mba fotsifotsiny aloha ny nataony eo zany le zavatra tiako tenenina hoe manova ny tantara mihitsy reto tara reto ary nahatramin'ny fomba fiasa rovany ray zay faharoa manainga zipo tsy zany no nitenina azy io amboary manainga zipo ary manainga zipo zany tsy tafidra tanatin'ny velirano asevy mamoaka zay kabariny tamin'ny velirano izy raha nisy hoe ao anatin'ny velirano fa 4 anamboatra manainga zipo ao amin'ny lalana mampitoy any Ambatondrazaka sy parafaravola izy fa rehefa nanao fitsidiana taty izy tsy mazaka mahita olona betsabetsaka io amboariko indray manainga zipo tsy ataoko manainga zipo tsony na ho dia indray a miteny izy efa bolana io dia vita
za mahay manisaka 14 izy no miteny a dia ozy aho hoe ny fetin'ny mpifankaty eo amin'ny kanjana solonjatovitsika manamarina hoe vitan'le président ve le foto-drafitrasa ao anatin'ny efa-bolana eo le mahatonga anazy miteny le hoe Facebook na fesin'inona zay le hoe manindry ana izy tsy misy antony tokony hanindry ana satria za tsy niteny aminy hoe aza atao le asa raha nanakana anazy ka niteny hoe aza atao le asa dia rarina izy raha manindry fa za nge miteny azy hoe vitao ao anatin'lay fempotoana ny tenenao enao filohan'ny repoblika mila mandanjalanja tsara ny zavatra tenenina ka rehefa mitenena hoe efa-bolana dia efa-bolana zany ny mampalahelo ao anatin'le zokobendrajaty ity na eno an'izany daholy ny olom-bo tendry ny olom-bo fidy zay teo akaikiny tamin'ny fotoana anaovany an'izany kabary zany hoe efa-bolana farafahelana fa androany izy ne verina teto Ambatondrazaka ny andro miaraka tamin'ny ministre ny travaux publics zay manko miverina ty izy androany zany ao anatin'le volana oktobra ina tiako tenenina miteny an'ilay teny ray hoe io le asa tsy sa manonona volana tsony hoe am'izao io no vita nge fa dia hoe efa mandeha ny asa tsisy ny teny nge hoe tsy mandeha le asa fa le efa-bolana tompoko efa dila efa-bolana intelo miverina zao efa hery taonytsika androany aiza zany le efa-bolana nyresahana dia io moa le natonga ana ny teny tao amin'le kabariko tamin'ny sabotsy hoe samy kopy fa mody mitapy kopy daholy nge le olona rehetra manodidina azy eo fa ny ohatran'le fempotoana ny teneny le asa tsy vita fa mody fanina daholy tsy nde satria manino président io koa ary za zay le tsy ekeko zay tsy hoe rehefa président izy dia ekena daholy zay zavatra resahany na hoe tsy omena tsiny mihitsy fa andrianina kely ohatry ny mpanjaka zay madiso eto amin'ny firenena zay tsisy olona masamandrefy mihitsy le président za olom-bo fidy oatra anazy ary za tsy lany tamin'ny antokony izy tsy nanao dépense tamiko nalany anazy solombahoaka noho izany a ampiasaiko zay antony fidianan'le vahoaka anazy ny antony fidianan'le vahoaka anazy isy olo mivavany tsy hinana fa hiteny mihitsy ramona zany tsy azo atao solombahoaka marenina tsy azo atao solombahoaka jamba tsy azo atao solombahoaka fa hitako le zavatra mitranga eniko le feo resahan'ny olona afaka miteny tsara dia miteny androany hoe zay le président fa mihoatra n'le efa-bolana atsika fa efa 12 volana zao hoe noho izany a aza fitahana tsony le vahoaka tsy androany zany ianao ny hiteny amin'izay hoe andeha anindry a ka hitondra stock tampon eto amin'ny Ambatondrazaka sopotsy Madagasikara ty hovahinao ny tantara zay moa le ataony hoe hovahtsika ny tantara Madagasikara aty amin'ny olona mihinana makalika ny hitondranao vary stock tampon izy moa mba mianatra anale manao le fa anazy tsy zany fo zay dia aloha veriko le ataony hoe stock tampon atao inona ty stock tampon tsy miexiste ianao ndray zany mampandrorona an'le fari-piainan'le olona ary baraka be zany zokobendrajany satria maninona reny atao hoe indisy raha ohatra ka ny faritra mpamoaka bary sopotry Madagasikara zany no ampinaninao vary stock dika an'izay a mandrorona ny fari-piainan'ny olona raha ohatra ka olona ny vidy afikasika amin'ny boaty zany dia omenao afikasika tsinjara ndray ve ny midinao aminy 50 ny vonina afikasika ray mienaka zany ny fa efa mividy ohatrany hoe taxi tany aloha taxi ville taximètre zay nresantsika azy zao izy mivadika taxi bicyclette midina nge zany ny fiainany gasy ny olona nihinana makalioka menao stock tampon ianao président ny république mihitsy zany mamparibary eo anatrezao tontolo zao fa hoe mahantra ranga zay farahidina satria ny sopotry Madagasikara nefa mihinana stock tampon am'izao fotoana zao ny zany moa mila fahafantarana ny vahoaka hatrany fa ny vola anafaran'ny Madagasikara vary stock tampon dia manodidina eo amin'ny 15 millions de dollars isa-taona eo ary izay no anaovana ilay stock de sécurité ho an'ny faritra tena hiaran'ny tsy fahampiana arabary io moa sarotra be no milaza azy hoe tsy ampy mivary eto Madagasikara satria mbola tsy misy olona manao étude milaza hoe misy rupture de stock eto fa ayahin'ny olona io fanafarana vary eto Madagasikara io raha marina madame le député dia efa ratifié tao amin'ny assemblée nationale ny volanamboarana ny RN 44 fa misy pitsopitsony moa io azonao azavaina aveo hoe inona marina no antony tsy mampandeha lay raharaha am'izao tsika miteny zao ny zavatra tiako ampatsahivina aloha dia izao tamin'ny fotoanandro ny président Ravalomanana talohan'ireny 7 sy roa arivo ireny efa
efa nisy ny vola natokana namboariny RN 44 io ary efa nandeha mihitsy ny ara ilay izy ary société malaisienne zay no nahazo anazy tamin'izany fotoanandro zay efa nanomboka le asa ny vola efa tao fa reny moa nisy zany ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 dia naka ny teo fitondrana ny filoha amin'izao fotoana zao dia tonga dia nitapahany najanony daholo ny marché public marché international re zany appel d'offre international ny natao lasa niteraka olana be zay ho an'ny firenena satria netin'le société malaisienne tamin'ny tany fitsarana le izy tany ivelany tany fa ny Madagasikara condamné zany hoe tsy maintsy andoha vola andoha onitra amin'le société reny reny zavatra fampatsivana teneniko zay zany dia hoe le fomba fanao mihitsy no tsy nety efa tamin'izany efa tsy nety tsy miraharaha zavatra ohatr' zany efa zavatra goavana be tsy niraharaha zay tombontsoa tokony ho azo nyzany faritra Ambatondrazaka zany dia nampanantena tsy misy avy eo amin'izay rehefa miverina amin'izay zany ny taty aoriana indray dia nisy indray zany ny zany famerenana indray an'io marché io nandalo tao amin'ny antemera-pirenena zany nandalo tamin'izay tao mandana teo aloha teo nyratifiena tao ny vola ny indramina anaovana an'io RN 44 io mandat taloha fa tsy tia mandana izao ty ny dikan'izany raha izay pitsopitsony tokony ho atao rehetrarehetra zay tsy tokony hitarasoka ny asa fa ny zavatra mahazatra moa zany zao dia hoe ny vola misy efa natokana ho an'io lalana io ampiasaina amin'ny zavatra hafa na fananina mihitsy ajanona mihitsy ny aloha iny asa iny fa zavatra hafa no mamay zavatra tsy maika ho an'le vahoaka ny Ambatondrazaka natao hoe zanakiala hafa na faralahan'ny asa zany io lalana RN 44 io nefa fantatra tsara ny mahazava-dehibe n'io fahavitan'io lalana io misy mahazo tombontsoa nefa ny tsy fahavitan'io lalana io zay tsy tokony ho adino zay misy olona manana tombontsoa manokana ny tsy fahavitan'io lalana io ary zay zavatra zay ahihina foana satria ahihina moa zany fa porofo be dehibe zay zavatra zay zany tsara fantariny olona rehetra zay mijery amin'izao hoe inona marina tena antony tsy amitana n'le RN 44 ao ve tsy fitiavana ny Ambatondrazaka ao ve ny fanaovana kinamanamana sy kitranotrano ao ve ny fanomezana tombontsoa an'le olona manana an'izay tombontsoa zay tsy afitany io lalana io satria afaka manao an'le ina moa zany monopole ny vary ty ny produit ny zavatra vokatra ty ny zavatra rehetrarehetra zay mety ilana io lalana io na miresaka vatosoa zany na miresaka inona zany fa rehefa tany lavitra andrina rehefa lalana ohatran'io no tsy vita dia fantatritsika tsara zany hoe lalana ngeka ain'ny firenena fa ty tsetsatsiaritra zany tiako tenena hoe RN 44 mijery ihany rehefa mijery an'ireny télé na mijery réseaux sociaux reny ianao na mijery hainao manjery mijery gazety dia raha reny fotsiny no jereva ny olona tsy mahafantatra tsy mahita maso ny zavatra ty dia mieritreritra fa hoe tena efa misy zavatra vita ao mieritreritra hoe efa misy zavatra nasiana goudron farafahakeliny fa tonga izay io maly nandeha tamin'io lalana io dia maly zany afaka manamafy ny voatenin'ny député fidèle sy voatenin'ny olona rehetra zay mandeha makaty fa tsisy lalana vita ao tsisy goudron hoe na dia ataontsika hoe raha 1 mètre ary terrassement une partie aso 4 kilomètre io tsy ngeza koa raha mihoatra ny alavitry ny lalana Moramanga makaty Ambatondrazaka fa lalana farak'izay ratsy tena ratsy zay no hitanay maso tao ary ninona zavatra zay tenenina eo dia mahavariana foana hoe maika be andeha hitokana n'le lalana any amin'ny aérodrome tary le 800 mètres amin'ny 8 kilomètre nampanantenana tsy ihany no maika ho an'ny olona vahoaka ny Ambatondrazaka sy ny vahoaka zay mampiasa n'io lalana io satria tsy voatery ny mponiny Ambatondrazaka reo fa zay zao dia anisany hoe ho aty Ambatondrazaka dia mandalo amin'iny lalana iny any no maika dia any no amboarina fa tsy ampanantenanao foana mampanantena foana mampanantena fa ny tena zavatra ratsy mihitsy ao anatin'izay dia mandainga mihitsy ny ara misy fotoana hoe
natao ara hoe raha tsy manday fa to hoe tsy milaza marina mampinana ambolony fa mila mahita maso tena hoe io le lalana tena mino fa ny mpanao gazety nanao reportage nio zay mpanao gazety nakaty fa tena tsy mampino hoe amin'ny volana oktobra tsika zao 24 hiditra novembre tsika zao le lalana ny dradradradraina be hoe hovitaina n'izao rehefa ho avy zao ny orana dia mino fa tapaka tateraka io lalana io na le lalana lasa ny orana tamin'ny orambe tamin'ny herintaona iny ary dia tsy mba misy akory na pombele provisoire natypetraka teo fa dia zava-doza zany ra sandra sy miva fa misy olona tsirapaka ao anatin'ny hoe lalana tapaka io ny tiako tenena zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay dia hoe tsy manana volonté politique amitany io lalana RN 44 io fitondram-panjakana tsy ao anatin'ny herintaona ny avitanan'io zavatra io lalana io tsy ao anatin'ny roa taona fa indrindrandrindra efa bolana zany tsy avitana lalana zany tsy avitanana terrassement hitanay tao dia tena kely de kely de kely ny fanamboarana lalana moa dia zavatra tsy mora satria na ny étude vaovao an'io lalana io fotsiny aza dia mbola mila herintaona ny vao tokony ho vity zay étude zay ary ny antony mila réactualisena dolidoly le données na le tarehimarika rehetra tareham-bola tamin'ny andron'ny président rajonarymampianina zay 15 000 ny dollara amin'izao efa mananonanika 20 000 eo ihany koa tsy maintsy mbola présentena consortium routier internationaux tsy maintsy milatsaka ny shortliste sy ny etsetretsetra dia zay pré-étude zay fotsiny zany na ré-étude atao eo dia maharitra any amin'ny herintaona any ary zay no ilazana hoe tsy dia tsara loatra no maimaika tsy faingana eo amin'ny fanatanterahana-draharaha indrindra ihany koa ao anaty constitution araka ny voalazanao teo dia ny article 137 138 dia mazava fa tsy azoko tiany any accords internationaux zay no navoasazy atsika tamin'ny malaisiana le société malaisiana zany dia voasazy zao Madagasikara ary mbola voasazy keo Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny RN5 satria ambilobe voemary satria efa attribué tamin'ny Union européenne io mbola navadika ho an'ny sinoa dia misy sazy be zany mbola miatra amin'ny Madagasikara koa amin'izay lafiny rehetrarehetra zay fa iverina kely amin'le Ambatondrazaka ihany député fidèle Razarapierre entany mavesatra ho an'ny vahoaka malagasy ny fahatongavan'ny délégation na lehibe teto omaly satria voaterina amboarina ny aéroport ary hitatsika teo fa marina fa efa misokatra amin'izao fotoana zao efa débloqué le olana be tamin'ny banque mondiale amin'ny fond d'entretien routier veriko fa iny ihany ny vola azoko tiana anamboarana n'le aéroport io teto raha teo moa ny ministre ny travaux publics nijery ny asa nanaraka ny nanotrina ny filohampirenena raha jerena ny zavatra nitranga tao monsieur le député dia lafo no ilay fitokanana ny EPP manara-penitra zay tsy mifanjakana ny nanao azy fa ny coopération japonaise tamin'ny alalan'ny jika mendrika anaovana kobay ohatr' zay ve Ambatondrazaka monsieur le député misy zavatra ohatra zao ampatsihivoka kely ny fitondrana mifandimby rehefa mandeha raha anao fitokanana zao ohatra ho any amina district anankiray ka mandeha ny filohan'ny république dia mandeha solombavambaoaka mandeha ministre mandeha ragova chef de région moa indraindray ragova mova tamin'ity fitondrany Andra Joela ty vao mipetraka zay fa ny zavatra nisy tamin'ny aloha zany dia zay hoe na chef de région ny olom-boatiany rehetrarehetra ty mandeha daholy anao iny anaraka n'le filohan'ny république any amin'ny toerana anankiray misy vola mivoaka ao anatin'izany tena vola be raha raisiko zao le nakaty Ambatondrazaka tamin'ny Zoma misy délégation mandeha amin'ny alalana fiara misy délégation mandeha amin'ny alalana fiaramanidina lay saran'ny fiaramanidina raha tsy miverina eo ny eo ianao zany dia mitombo iny dia fantatsika tsara hoe matory le fiaramanidina sy sisa tsy fiaramanidina rainy nanidina teto tamin'izay fotoana zay noho izany
vola tsy toko tsy firoana zany la mivoaka ny naty kitapo-bolam-panjakana ary eo ny tena magagana mihitsy rehefa misy zavatra ohatran'iny tompona andraikitra daholo ny olona avy any amin'ny sakaga eto ohatraisikoatra fotsiny zao ohatra ny gouverneurana eto zavatra any amin'ny tapany atsimo nosy any any le ho karakaraina ohatra natokanana izy avy ety manaraka le président noho n'inona te aka 7 fotsiny te ho hita sara eo akaikin'le président hoe za tena akaikin'le président dia le président koa am'izay fotoana zay tsy miteny hoe orzalahy vola veza moa zany io entinareo tonga ty io ohatriny io laninareo io fa azo amarinina ange reny ao anatin'ny kitapobola n'lay faritra miatoka an'le gouverneur mandeha na le ao anatin'ny kitapobola le ministera miatoka an'le ministre mandeha zay tsy voakasiky ny fotodrafitrasiny akory ary ny sasany fa de hoe fitiavana ty anaraka an'le président mba ho hita sisa ianao kefa mahita an'le président sakerinandro efa lakevitry ministre inona tsy voaresaka tany efa tsy voaresaka tsony fa manaritra an'le fotoana any am'le toerana tsy mahita an'le président raha tsy nyray mandeha isa-taona na isaky ny enim-bolana mbola ianao ihany ny raisin'le président rehefa tonga am'le toerana izy ka za zavatra zany tsy mahagaga milaza fa mikarakara ny arainy 44 nefa izareo mihitsy no tsy mandeha eo am'le arainy 44 any fa manidina izy tonga eto Ambatondrazaka miteny moa teo solo-mahamboaka antony zava-manantsoa hoe 800 metatra amin'ny 20 kilometatra 100 no tokananao sina ny dikan'izany tany inona raha nandrasana hoe vita le 20 kilometatra nampanantenaina mihitsy vao tokanana inona zany le mahamaiky zay zany le barangeza be mipetraka eto hoe inona lay amehana rehefa inona dia maika manao fitokanana dia rehefa inona dia tsy tokanana io EPP manara-penitra ny tenenina io ingefa vita ambolana maro ary ny olana dia ity tamin'izany fotoana zany lazaina fa ho avy ety io filohan'ny repoblika io no namboary ny EPP io ny terena farak'izay zokony lay entreprise tsy maintsy manenjika mamita an'le asa dia miazakazaka fatratra zany le fanaovana an'le asa vita le izy petraka eo tsy tokanana androany izy mitokana an'izy mitritra le trano hita zany rehefa mandalo ambany eo dia mahita an'le rindrina mitritra satria naninona iny ny taratra lay hoe nenjehana aingana be le asa enjehana aingana le asa tsy tokanana alefa milamina le asa tokanana mbola tsy vita zay nge le tsy azontsika ao anatin'le izy hoe maninona zany misy vita hatramin'ny farany tsy tokananao fa maninona misy tsy vita hatramin'ny farany fa 100 ny vita pingapinga anao manokana anazy inona zany le mahamaika ao anatin'zay zay le hoe ny lahara-pamehan'le fanjakana tsy fantatra otsony zay mahatonga na miteny io fanjakana mitondra io dia tsy ampy fahamatorana eo amin'ny fomba fiasa zay tsy fahamatorana zay zany dia hita taratra eo amin'ny atao hoe fahaiza manao ny olona ny omana aka fitondrana sy hitondra tsy mora ny mitondra voaka manaiky fa misy zavatra tsy lana ataontsika hoe faripahaizana farany zokony be dia ahafantaranao hoe hatreto ny ataoko amin'ity zavatra ity eto ny ataoko amin'ity mandeha araky ny takatry ny ozape ny zavatra zay atao fa tsy zany zavatra misy dedakisma manara-penitra be atao amintsika ny ozape tsy matakatra nefa ianao morakoraka be camion ny vidinao ny motera hitondranao azy pédale tsy mikisaka le izy tsy mifanahantsahana ka ny mahajangitsika ravana ohatrany amin'ny fotony ny kianja mitafo tsy vitanao manarana champion fitondrana amin'izao mametraka vaty fejour petraka ny vaty fejour dia lasa za dia samy teny zokobenrenjato fa raha tsy nisy solombavambahoaka teto Ambatondrazaka nanaitra ary tsy vita nanaitra fa nitakita amin'ny fahefanempanateraka tena tsy akato mihitsy lasako vavany daholo ny zavatra nasika atao taty fa mafy ho any zareo le tena tsikera mivaivay hoe zao no nyteneninareo vitao io aiza le izy dia rehefa tonga izy rehefa aveo dia tonga amin'ny teny anavina tsy manana fanetritena tsika tsy nanery anazy hoe ndana midedadedaka anao an'tisry ary mbola ho avy indray satria inona ny antony tonga anandray ozy izy enoko tsara ny kabariny ny zavatra rehetra mbola tsy vita teto Ambatondrazaka dia ho ataontsika daholo misy hoe le président mampiomananao fa manomboka amin'ny herinandro hitanisa karazany zavatra mbola tsy natao teto Ambatondrazaka ataovy daholo tandremo tsy atao avy indray zay zany le izy zay zay mihitsy ny asan'ny solombavambahoaka ary soa ihany fa misy solombavambahoaka mihetsika ohatr'izay zany manaitra n'lay tompon'andraikitra amony
eo amin'ny fitondrana ary ny mitondra fanjakana tsy mora araka nambaranao teo satria ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny raisam-pirenena ny tena mamatotra atsika satria ny fitopolo isanjaton'ny famatsim-bola anaovanjavatra eto Madagasikara indrindra ny infrastructure lehibe dia avy any velany avokoa. Ny dikan'izay zany somary mandringa kely le raha satria tsy mety mamaly zao ny FMI mikasika ny point d'achèvement afahana miditra makany amin'ny famatsim-bola ara-dalàna ny Madagasikara ka rehefa miaotra ohatran'io ny FMI dia misitaka ny japonais satria ny japonais tsy manao zavatra raha tsy nibaikin'ny FMI dia zay mahatonga ny porony tomasiny somary miataka kely zany zay mahatonga ny japonais ohatra miatakataka kely io nefa rehefa ny japonais miataka dia mijanona mibady banky afrikanina momba fampandrosoana satria ny 70 isanjaton'ny petrabola ao amin'ny bady dia any jika zany hoe any japonais dia somary miantona kely zany tsika eo amin'izay lafin'izay zay io mahamaimay andry zareo io monsieur le député fa ny tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny firenena dia ny raharaha politika io raharaha politika io tsy misy zavatra tokony andeha eto Madagasikara raha tsy milamina ny raharaha politika nandray mantsy io hoentin'ny zay tonga eo amin'ny fitondrana milaza hoe tsy mataty resy retsy vitsy anisy reo tsy samy atrika fifidianana sy ny ohatrohatr'izay mazava ve ny position-ny antokotima ohatra eo amin'ny élection amin'ny 1 ny volana desambra. Tiako iverena kely resaka famatsim-bola teo alohan'ny amariko an'izay fanontaniana zay tena marina mihitsy zay zavatra zay hoe ny mpamatsy vola rehetra reo dia misy fandraisana daholo ary rehefa misy fandraisana ireo dia tokony tsaronina lalandava hoe ny budget ny vola teti-bolam-panjakana ny 20 isanjato ny volam-panjakana ampiasaina dia avy amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany daholo. Nisy fotoana nefa ny tenenan'io mpitondra amin'izao ankehitriny io hoe raha ireo tsy ankin-doha amin'ireo mpamatsy vola ireo izy raha mbola ireo no anteherana dia tsy androso mihitsy Madagasikara raha mitaona 3 arivo na 5 arivo ny dikan'izany zany hoe tsy mila an'ireo mihitsy izy fa hitady lalana hafa tsy tanteraka mihitsy zany ary tsy possible mihitsy zany zavatra zany amintsika amin'ny teny zao dia hitantsika zao hoe mitarazoka daholo ny zavatra rehetrarehetra fa eo ihany koa le crédibilité ihany koa ao anatin'izay misy antony ange ireo mpamatsy vola ireo matoa mame vola le crédibilité ny fanjakana ny crédibilité ny mpitondra fa anisan'izany resaka stabilité politika dia zay stabilité politika zay tsisy zavatra afaka mandroso mihitsy raha mbola tsy stable raha mbola tsy misy stabilité politika ny zavatra misy tsika amin'ny teny zao na misy ara le mpanohitra na ny teny ara hoe ny lalam-pandroenana fa manana ny toerana misy anazy ny mpanohitra na ny teny ara le filoha ankehitriny tamin'ny fotoanandro nanaovana an'ireny fampelezan-kevitra reny fa hoe omelanja sy ame toerana n'le candidat mifaninana azy ho lehibe ny mpanohitra ary anaja n'le lalàna misy dia tsy nitanterahana zay ary nojontsy ny aviny mihitsy ara amin'ny fanovana ny lalàna zay misy mikasika ny mpanohitra fa indrindrandrindra zany amin'ny fanaovana pitsopitsony sy zavatra ambadika tsy afahan'le mpanohitra manao ny asany ka eo amin'izay lafin'izay indrindra dia anisany tafiditra ao anatiny mahatonga le instabilité politique ny fanaovana fifidianana ohatra io fifidianana sénatorial io rehefa tereko masaka fotsiny zany hoe manaovana forcine io na tsy fampiarana io nge ny mpanohitra tsy voatery hoe manohitra dia tsy azo ekena ny tenenina tsisy dikany natao tsinitsinina ny zavatra teneny mpanohitra fa mpanohitra dia angalana hevitra mihitsy raha zany mpitondra fanjakana dia ny mpanohitra no raisiko mpanolotsaina voalohany mihitsy na dia tsy officiel ary fa zay zavatra teneniny dia mba diniko tsakitsakoko ary zay tazoko tanterahana zay zavatra maro tsara mamarina ny fitondrana io fifidianana io zany io sénatorial io tsisy tsy niteneny io hoe tsy mety io fifidianana raha amin'ny 11 décembre io tsy resaka seni tsy resaka daty intsony tsy resaka fatahorana tsy hany mihitsy ny olana fa ny zavatra maika raha ohatra ka
firenena te androsy ianao te ametraka marina n'zany tanytandalàna sy manaja ny lalam-pandrenana verenako foana matsy io taoko drindrakilo mihitsy io tanytandalàna sy lalam-pandrenana io dia izao zay voalaza ao aloha taterao maninona raha tsy mandeha aloha raha misy ihany ny volana tsy ampy ny vola naovana an'io resaka fifidianana sénatorial aloha ataovy aloha maninona tsy ny fifidianana régional aloha natao maninona tsy ny chef de région sy ny conseiller régional aloha natao ny commune ireny zany mbola azo iazakazana dao le mbola misy commune tokony averina fifidianana fa zany rehetrarehetra zany tsy enona satria mpanohitra no miteny dia tsy enona le izy fa sady nanao économie tsika no nanao économiena vola no nanao économiena aina tsika nge vao niala fifidianana enjakenzana teo hoe marina fa nisy ny doublon iny a nanamora ny fipetrahany teo amin'ny toerana io mbola doublon io ihany koa no entina ifidy amin'ny manaraka eo satria io doublon io no nalany ny be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna zany hoe tokony na ny liste électorale raha mbola tokony amboarina ny recensement verina tsara ary ny fanaovana carte d'identité satria anjaran'ny ministère ny intérieur zany mila assainissement ngeza be fantatritsika tsara fa any amin'ireny district maro samihafa reny afaka manao kara-panondro ange ianao hoe tsy misy an'le fichier maire akory ihany afaka manao kara-panondro any am'izay tena anaovanao ianao ny olona anankiray afaka manao kara-panondro any am'izay tena anaovana any ary vavolombelona izahay mandehandeha mahita hoe tariananina nazo nanao kara-panondro maimaika tariananina nazo kara-panondro maimaika na ao an-taninarivo renivohitra zany possible akoatran'izay le hoe fifidianana raha amin'ny 11 septembre décembre io mazava nge le zavatra voalazanay hoe ny anatin'ny disposition constitutionnelle voalazany lalam-pandrenana nge tsy ny foroninay fa efa ao anatin'io lalam-pandrenana izareo ihany no nampandany an'io maninona tsy ny ao aloha no atao aloha maninona ny chef de province koa mbola voalaza ao maninona tsy zay aloha ny fidiana aloha ianao koa tamin'ny finaovana nyreny propagande reny dia ny teny hoe horavaka io sénat io fa mandany vola ao amin'ny sénat dia oetiko anorenana université sy ny sisany rehetrarehetra tsy tokony ho adino zay tenazay mihitsy tena hoe tena zava-doza indrindra fa tena modely tena zava-dozy ty ataon'ny firenena ty ataon'ny tompona andraikitra ty ary voalazany ministre ny vola le izy dia hoe ny volany sénat ny ampahambolany sénat ny premier trimestre dia nalaina nahodina mihitsy nahodikotina au sens propre amin'ny terme juridique moa zany dia hoe zay ny tena fanodikodona volam-panjakana tena fanodikodona ny volam-panjakana détournement de deniers publics tena au sens propre azo anenjehana nazy rehetra zay tompona andraikitra ao anatin'io tsy azo atao zany hoe volana institution vola voalaza ao anatin'ny loi de finance iny loi de finance na LFR io na LFI zay titsika tsy azo ahodina amin'ny zavatra hafa mihitsy indrindrandrindra zany hoe alefa any amin'ny kere tena malahelo amin'ny foko manontolo mbola misy an'izany kere zany fa inona no ilaina n'ireny fonds souverain any amin'ny présidence reny ke misy 1000 milliards ny any amin'ny présidence inona reny vola any amin'ny ministère isan-karazan-tsokadiny reny efa nisy volana natao ho an'ireny imprévu reny ministère rehetra maninona no afaka manao zavatra hafa manao fandaniana be ohatran'ireny déplacement na le natao maly reny ohatra fa maninona le institution no tevatevaina ohatran'ireny ny sénat tsy tianareo izy alanareo le olona ao anatiny eo fa tsy zany tsy mijustifie mihitsy hoe ho avadika hodikodina ny volan'ny sénat omenany any amin'ny kere io zany le fomba fitantanana mihitsy no tenena hoe tsy mandeha amin'izay ozany ka namona raha manjary miteny fa zay olo hoe zay fa mpanohitra zay no anjara asa ny mpanohitra ary solombavam-bahoaka tena asa voalohany solombavam-bahoaka dia manara-maso ny gouvernementa manara-maso ny exécutif dia ao ve dia tsy misy olona anankiray mba mino fa misy manam-pahaizana ihany eo fa manana fahendrena ny anontaniako misy olona manam-pahendrena ve tao mba afaka miteny hoe tsy mety ty zavatra ataontsika ity fa dia atao zavatra ohatra zany dia tsy magagy ianao raha ohatra ka modely ratsy ohatran'izany no raisiny aty ambany dia aveo nefa ny afaka gadrainao kanefa mitovy amin'izany ihany maka le ohatra akaiky io a retour DG andra moa zany DG an'izao dia gadraina DG an'izao dia gadraina
miao an'le namana rehetra mieritrehitra hitazona reny andraikitra ambony reny le tratra farany reny fa mitovy tsisy valaka amin'io fa nanakadrana ny DG-ny ORTM io satria hoe volany ORTM no nampiasaina tamin'ny fanaovana reny débat présidentiel reny satria mbola tsy nanambola ny CENI fa avy eo naveriny CENI le vola zany hoe détournement foana ny anaran'izay détournement de données publiques na tsy naniditra tany am-paosin'le olona ary fa mitovy an'izay ny zavatra mitranga amin'izao tsika miteny zao mbola grave ara no zay satria pire tena zany tena hoe ty sady le institution ary tsy voaverina mihitsy le vola tena zava-dozy fa ny mbola zavatra mbola tsy voateny tao anatin'izay de hoe ny CENI tsy voakitika ao anatin'le izy no ORTM manokitiana fa CENI koa nke zany napiasa bénéficiaire n'io vola io e de ohatran'izay koa zany ticket ty izy zany no enjehana zany satria reto olona sahirana sy nona sy mijaly reto zany zao am'izao fotoana zao a no mibénéficie an'le vola ny institution Sénat de ahoana zany mikasika an'ireny zay moa zany ho atsika rehetra de hoe ny atao hoe détournement de fonds publics na données publiques de zay voalaza ny maître Antarazafy Manatsoa zay fa misy ihany koa ny fiziriziriny ao anatin'ilay fitantanana tsy de mahomby loatra zany a fa mandray ambolony fotsiny hoe izahay zao no mpitondra de zay tiana atao eto zany a no atao am'izay lafin'izay ohatra ny maorisiana amintsika miteny zao de maniry mafy mihitsy ny mba amerenana lay aménagement ny lakaloatra satria mety amin'zareo zany sady ambolena ny vary ny ambolena ny voanjo eto amin'ity faritra lakaloatra tya satria sahirana be izy am'izao vanim-potoana zao fa any Argentine izy maka menaka any Australie izy maka menaka nefa izy a mandeha avion adiny ray de tonga eto Madagasikara zany a de te hijery an'izay lafin'izay izy fa isika malagasy ny ohatrany miaohatra kely am'izay lafin'izay ny maorisiana fantaritsika tsara fa manara-penitra tsara rehefa nao zavatra ao zany tsy misy hoe loavy aloha le dipana ohatroatra zany tsy mety amin'ny maorisiana zany fa izy efa tena normalisé eo amin'ny fomba fanaovana affaire zany de ny maorisiana am'izao fotoana zao lasan'ny maorisiany araka mivoalazantsika tamin'ny heriny a le fitaovana tao masina zany hoe raha ny lalàna zany a de receleur zany Maorisy am'izao tsika miteny zao tsy mahafantatra izy fa ny receleur moa tsy voatery hafantatra ka ahoana ny tena fandeha le fitaovany tiako any Maorisy am'izao fotoana zao mikasika ny fitaovana iny moa zany de hoe voaingana na fatarana fa misy traçabilité fantatra fa nisy fitaovana tao amin'ny portny Tomasina tao amin'ny top sy tao margarinerie lasa tany lasa any Maorisy tsy vita fotsiny hoe tsy natao fanomezana aloha zany mino a fa rehefa mandeha tsara ny enquête de tsy periperisy fa any Maorisy satria ny tsika ny eto Madagasikara moa zany tsy de atokisantsika rehefa zavatra ohatr'izay fa araky ny tenenina tamin'ny fotoana farany de hoe reny fitaovana reny angea ny firenena ny Allemagne zao ohatra ny asarotiny mihitsy izy amin'ny ressortissant allemand dia hanao le fitoriana izy satria le fitaovana ny ala tany fantany tsara hoe reto ny référence an'ireny fitaovana reny a de à partir an'iny izy zany no manaraka hoe aiza marina misy an'io a société inona no mitazona an'ireo fitaovanareo mino a fa raha i Maorisy zany mahafantatra fa zavatra alatra no lasa tonga any anazy zany tsy maintsy miréagir ny maorisiana ary rehefa mandeha koa ny enquête sy ny tribunal rehetrarehetra zay mandeha mikasika an'iny a dia mino fa ohatran'ireny resaka bois de rose reny hoe tonga tany Singapour ohatra de nietsika ny zay tokony nietsika rehetrarehetra de hoe averina ty Madagasikara reny bois de rose reny mino a ary manantena fa tsy maintsy efara am'izay io zavatra io monsieur député ny hatrany Mahajanga hatrany Tomasina hatrany Antananarivo moa indrindra fa teto amin'ity faritra Ambatondrazaka tya dia hita fa enon'ny olona ianao ary tena meno ny olona satria ianao sady mpanao gazety araka mivoalazanao teo mbola manao an'le chronique ao amin'ny AZ radio
ny zavatra nitranga teto Ambatondrazaka omaly dia tena hoe ohatran'ny artiste mihitsy ianao mampirevy n'ilay vahoaka teo ary vahoaka maro nomena vola ve reny vahoaka reny monsieur le député amiraly aho izy ny président taloha zay aloha za ime président zafo ny teneny zany rehefa ny zavatra nyteneny ny président Ratsiraka taminy ka mampime ny fomba fanaovana gazety ndraindray a sy fomba fanaovana tatitra tsy le tatitra ny solomaboaka fa tatitra politika matetika ny mamitaka mpitondra ny mpitondra io zany ny zavatra tiany io dia atao hoe mety président enao aloha tena zao mihitsy Ambatondrazaka zany tena tianao fa raha za ny président Rajoelina zany président Rajoelina zany tonga teto Ambatondrazaka voalohany namorina vahoaka fenoa io kianja Parc des Princes io totitra midonaka ho zao fitenina zay rehefa tena io lomaka rehefa be da be dia ohatran'ny misy entona zay eo ambony loha leo zay ataontsika hoe midonaka fa miverina eto amin'le toerana ianao a dia manana aya ao anatina zavatra voafaritra tsara hoe tsy mahazo olona ny teny aho teo a hoe sa tsy mora ny mitondra fanjakana fa zao misy zavatra tsotra azo atao a sery vitanana mala tsy mila amonona varotra koa zara tosika famena izy olona 200 isaky ny fokotany eto Ambatondrazaka 10 raha ohatra zany ka nyzaraina isa-pokotany fotsiny le tosika fa le vatitsinjo zafady dia 200 tsy mihoatra n'ilay isa 200 isaky ny fokotany natao a dia nandalo izy zany mijery an'izay dia tsy nila famorim-bahoaka fa manana an'izay aya zay zany izy no ninona no le hoe satria misy delona kely eto dia te hanapirofo fa za mbola tiam-bahoaka zay manko male mahatonga ana amin'ny teny hoe filohajaina mamim-bahoaka satria tena etaetany mihitsy ny atao hoe mamim-bahoaka dia za ilay etaeta atao hoe mamim-bahoaka zay no miprimé ao anatin'le zavatra atao dia atangorona ao anatin'le terrain aloha le 240 tsy vitany 240 fa tenenina mihitsy olona ko satria anareo marefo dia mitondra olona anankiray hibatan'le entana gaga ianao fa le olona omenan'le vatotsinjo zany hoe bokinozatra angeza no zadelona kely ty fa Francis be Basile Goavana tsy haiko Armand Glady zany daholo angeny tonga atao hoe rasoa be ery bolongany nefa lazainao fa olona marefo fa le hitenenina azy hoe marefo dia mba hahafahanao manamarina zany fa hoe mahazo mitondra olona anankiray mba ho lasa x2 zany le isa dikany 400 sy 400 tsy vitan'izay fa mbola tsy ampy azy zay 400 sy 400 zay hoe za te hita olona betsaka ihany sprinter 10 ny coopérative no miresaka an'io amiko a za tsy mamorona ary azo disona zany azo disona raha diso ny teniko tonga arao mihitsy dia diso zay raha ohatra ka tsy fa coopérative no mitenako hoe sprinter taxi brosy 10 no mitatitra olona io zany sady tsy ahazo tosika fameno tsy mahazo vatitsinjo tsy mahazo nininina fa manotrona fotsiny ao anatin'ilay fihetsiketsehana atao ao amin'ilay kianja zay zany ny atongavandreo eo zay le olan'le mpitondra mihitsy le atao foana hoe ianao anke tena mbola mamino fa tsisy miteny amin'ny mihitsy hoe président ohatra ny efa misy problème ianao ny Ambatondrazaka ohatra ny efa tsy de tian'ny olona tsony le zavatra ataonao a dia na ny mpanao gazety momba n'le fitondrana azy dia miezaka ho an'izay ny zavatra nisy zavatra roa samihafa nanao izy ny zoma ho zarainao zavatra ve ny olona moa tsy ho avy ny tsy nahazo ary malahelo nalaina automobile taterina amin'ny fiara fa ny olona tonga ho maly sabotsy ny aino anyreto solombavam-bahoaka namana reto ny aino ny tatitra zay natao a dia olona tonga aminapony ka na mitovy io isy io azy dia tadidio fa misy fahasamihafana angezabe zany hoe nenao olona ny zaraina zavatra le tonga olona ny taterina reto tonga aminapony nandeha linina 11 ny tonga eo ary voninkaino hatramin'ny farany etreto fa kabarina solombavam-bahoaka miisa 5 no misesy eo miaritra eo le olona zay ny etiko teneny tsy zarery ny anon'ny olona fa efa manomboka miain'ny olona
ivelan'ny fanjakana ny vahoaka am'izao fotoan'izao marina fa zany manao fandarana hoe miteny isan'andro am'le kronika fa ny olona efa mangaitaeta feo hafa mihitsy am'izao fotoan'izao zokobenrejato ka na iza zany feo hafa lakilosy hafa maneno de aleon'ny olona miaino an'iny satria rehefa miaino an'le ato anatin'le mpitondra izy a de olona mifandokandoka ny eniny olona mampanatena ny eniny olona milaza zavatra mampanofinofo ny eniny nefa le izy rehefa aveo rehefa jerena ty am'le fanatanterahana tsy hitany dikan'izay a mitady feo an-dakilosy hafa izy de iny feo hafa iny no arahany am'izao fotoan'izao ka zay olona afaka manazava mitondra zavatra azo tsapahitanana ohatra mivaingana ifandresena lahatra dia enon'ny olona io na izy tsy voatery ho delona kely io ny mpanao famakafakany anke tsy zarery misy andrenikajy ao misy andry zokobe Gilbert Zatovo misy anao misy be da be ny mpanao politika amin'ny tena atao fanoherana misy andry honorable Andrazafy Manatsoa misy andry honorable Rodin be da be Rigi Maxime sy ny tariny ka noho izany a reny rehetrarehetrarehetrarehetra reny dia miteraka an'izay fiainon'ny olona zay a dia ilay fahadisoana ataon'ny mpitondra ny tondrara politika eto Madagasikara moa dia fantatsika fa ny panorama miaraka amin'ny antokotiko Madagasikara dia mandany tsy isiny ilay fifidianana amin'ny faraiky ambin'ny folo volana ho avy zao fandrabarabiana moa amin'iny dia hoe matahotra fifidianana ny tompona ndraiky tsambony mpanjakana dia samy miezaka managamogamo ny fanoherana indrindra fa ianao moa zany no anisan'ny voakitika amin'izany ihany koa satria ianao no anisan'ny avovava aty amin'ny fanoherana amin'izao fotoana izao zay miteny isan'andro any amin'ny radio AZ ahoana no fahitanao an'izay ny mahatonga ny vondron'ny panorama na ny RMDM zay ivondronany aty amin'ny fanoherana mandahan'lay fifidianana tsy hoe tsy fasahina hiatrika fifidianana profon'izany ny antokotiko Madagasikara nge manana olom-boafily ary manana n'lay atao hoe mpividy vaventy am'le endriny anaovan'ny zareo ny letrezan'io fa ny zava-misy a ary efa nanaovana fanambarana indromentohana zay tato amin'ny vondron'ny panorama dia ilay hoe lay fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana melohany vondron'ny panorama nge le fomba fiasan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mihitsy satria lasa fitsarana avo mampisalasala tsy azo anteherana hoe tena vovonana idiny lohany amin'ny fampanarana ny lalam-pandrenana eto amintsika lasa afahafa le fomba fitsarana fa lasa maneho hevitra izy zay manko le olana dia zay zany mahatonga n'lay vondrona politika miisa telopolo mahery atao anatin'ny panorama manameloka ny fomba fiasan'lay fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tsy mankasitraka ny seni amin'izao endriny zao fifidianana nefa no ataontsika tompiteny ao anatin'ny fizotran'ny fifidianana ary mampisy ny fangaraharahan'ny fifidianana ary mahatonga fifidianana hoekeny rehetra ny fomba fiasan'ireo rafitra anankiroa reo na fitsarana avo malampandrenana zany na ny voamiera maleo tena misana fifidianana noho izany a dia aleo tonga dia mandray fanapa-kevitra satria nitsikitsika atao ivavahana nefa fantatra ao dieny meloha fa ho vory mahery ipokony akoho dia aleo mametraka zarena hoe ny tsy mandray anjara mihitsy no mety mba tsy ho mpiara-mombonantoka sy mpiray petsapetsa amin'ny tsy fetezana ny zava-misy ara-politika amin'izao eto amintsika zoky andreny dia ka ekôla zany hoe raha mianatra lalàna ianao zany dia ny zava-misy amin'izao fotoana zao a dia tokony ho endrikendriky ny fampiarana nyzany hoe fianarana droit constitutionnel zany tsy zay nefa ny zava-misy satria ilay fitsarana avo malampandrenana mihitsy a no mpitaribaty vilam-bava ny eo fanaovana politika ka ekôla raha miresaky tsika fifidianana loholona dia manaraka lalàna zany misy ny lalam-pandrenana miteny an'izany a zay mametraka fa mila lalàna fehizoro zany dia misy ny lalàna fehizoro zay natao dia nametraka fa hoe ny atao hoe mpifidy vaventy a afa-tsy tamin'ny fifidianana teo aloha dia ahitana mpanolo-tsaina ny tanàna be ny tanàna mpanolo-tsaina paritra lehibe ny faritra mpanolo-tsaina paritany lehibe ny faritany ny zava-misy nefa am'izao fotoan'izao a tsy feny reo nareo teo efa nyteny hoe na ny be ny tanàna za mbola misy fifidianana tsy vita noho izany a ny zavatra tiatsika tenenina dia hoe tsy ny isa ny mpividy vaventy tarafinao aty amin'ny mpanohitra
no ilazana fa zay ny antony tsy mahatonga ny mpanohitra andray anjara raha iteny ianao hoe zao nisan'ny mpifidin'zareo ka zay ny tsy atonga anazy irotsaka de ozytsika hoe raha say anareo ndao arytsika anao fifidianana ametraka andreo rafitra rehetra faritany lalàna ho mpifidy vaventy ina moa mampiazakazaka amin'ny zavatra efa saiko ravan'zareo e izy nge fa saiky andravany mampalahelo amin'izy nge zareo no miteny hoe ravany io fa mihinam-bolam-panjakana zao izy mianakavony miady sisika amin'ny famony faty mihitsy samy te oloolona daholo ary tsy tsinjovana ny hafa mihitsy zany fitiavana te oloolona zany na de mpiray donakafo ary de mifamely mihitsy akitsy rano ny fampikaparanjo hoe zahay tsy nifidy mpiara-miasa ny filohan'ny repoblika misekoseko fampikaparanjo nke dikan'zany no ninona no ny fifidianana loolona zay lazay anao fa tokony ravany androany ianao fampikaparanjo miady sisika ao anatin'le izy ka tsy zay nitarafana an'le hoe tsy andraisan'ny mpanohatra anjara hoe satria vitsy ny olom-boafidy amin'le mpifidy vaventy fa le fepetra mihitsy ny tsy voaja sy tsy feno dia aleony ny aty amin'ny fanoerana tsy miara mandika lalàna am'ireo zatra mpandika lalàna reo zatra mandika lalàna sady zatra mandrava efa ka ny aty amin'ny fanoerana mpanangana fa tsy mpandrava ka rehefa anangantsika dia aleo araky ny teniny honorable rastany zay omaly aleo atsangana miaingy amin'ny fototra fa tsy tonga dia any amin'ny riana faharoa ny atao aloha hitataratra moa zay tamin'ny fahendrenana nasehoan'ny fanoerana tany Mahajanga ary tsorona fa ny olona tany Mahajanga dia efa tena vonona ny an'le anohatra zay fanapahan-kevitra ny fanjakana teo fa ny mpitarika amin'ny fanoerana zany no niempotra hoe tsy mbola fotoanany zao ahafahana tena manao violence eo amin'ny fanehoan-kevitra ara-politika satria tatitra no kasaina tao ary teto moa zany dia zotra ara-dalàna izay tatitra natao zay nefa na izany zany dia misy olana ihany kosa eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra eto Madagasikara ary misy ohatran'ny fampitahorana atao amin'izao tsika amin'ny teny zao tratra ohatra Zokobero Limersia dia io koa Joara Vojanary DG NRTM fa nahiboka-ponja ihany koa anitra zafy manatsoa ahoana ny tena hierovanao an'ny fahafahana amin'ny teny eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana misy atsika izao araky ny tenena teo moa zany le hoe le démocratie dradradradraina dia ampiaro amin'ny atsipiriany tafiditra ao anatin'izany no fahafahana amin'ny teny fahafahana maneho hevitra fahafahana mamory olona fahafahana le ino zany liberté fondamentale ireo fahafahana fototra zany anisan'ny singa ao anatin'ny démocratie zay ny zavatra hitantsika nandritran'izay ity fitondrana ty dia ny resaka cybercriminalité io no lasa mode de fonctionnement zany hoe miaina amin'ny alalan'ny serasera sosialy réseaux sociaux mijery anatin'ireny dia manenjika olona ao anatin'ireny dia mamaly ao anatin'ireny dia nankabary ofisialy raha dia zavatra voalaza ao anatin'ny réseaux sociaux no valiana rehefa tsy metimety aminao dia gadraina le olona ampitahorina le olona intimidena le olona zany rehetrarehetra zany fa miseho amin'ny lafiny hafa koa le izy hoe le fahafahan'le olona mihitsy ny safidin'le olona maha citoyen azy dia rehefa hoe tsy miaraka aminao dia anaovanao fihetsika tsy mety intimidation na pression ary tonga menace fanagadrana mihitsiny zany zavatra zany zany hitantsika zay le teneniko teo izy hoe rehefa resaka sarotra mihitsy ny andrain'izany andraikitra DG zany na secrétaire général na directeur général satria zany ianao rehefa tsy metimety ny zavatra ataonao tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia dadavany irika ianao amelezana anao namoronana dossier ianao iza tamin'ireo ny tsy nanota tamin'ny tetezamita tamin'ny fitondrana tamin'ity fitondrana ty na teo lolo teo zay nanana toerana rehetrarehetra samy nanao ny nataony daholo reo ary raha tsongoloana tsirairay daholo rehetrarehetra reo tsy omby an'izy rehetra ny vonjatsika zay zavatra zay no tokony hojerena hoe
mbola hitondra ny ariana ny fomba fiteny foana matsy zany hoe rehefa misy zavatra manifestation politique ataonao na mieritreritra haka fitondrany ianao na amin'ny fotoana propagande zany dia tandremy tsara fa mbola hitondra ny ariana any tsy ny ratsy ny faninanana fa rehefa mitondra ianao a dia mitondra mpahamarinana mitandrina ianao amin'izay fotoana zay dia tsy tokony isy atahorana mihitsy zany hoe efarany amin'ny fonja fa ianao maka poste de responsabilité tendrenao amin'ny poste de responsabilité anankiray zay dia tadidio tsara zany fa misy olona miandrikendry toanao ary le izy mazava be nge mbola tsy nisy tompona andraikitry ny serasera ministera ny serasera mbola nanenjika tompona andraikitra ambony sy mpanao gazety betsaka ohatrany tamin'ity fitondrany ity nenjehana teo aloha teo zany zavatra zany zavatra tsy mety efa fantatra hoe tsy mety ary nanaovana ny lalàna io code de la communication io nge ady be io tao amin'ny antemera-pirenena ady be io tany amin'ny antemera-pirenena asa fanaovan-gazety fa tsy kody tsony izy dia lali zany dia zao zay tiany atao le izy avadika le izy satria manao rindasa tsy tsaroana fa le fanagadrana olona za mpisolo vava ny asako talohany mahasolom-bava-bahoakana fa io na dia andro ray fotsiny ara nidiranao ponja na ampidirananao violent dia efa tadidio zay fa ohatrany namany maty ianao ny olona mbola tsy niditra fonja na tsy niditra violent tsy matsapan'izany ary le izy lasa ohatrany hoe alternance fifandimbiasa toerana any amin'ny fonja tsy faninanany zany zavatra zany androany ianao tompona andraikitra androany ianao mitondra fa raha pitso anao tsy fantatrao zay faranao fa manino no metraketraka tsy misy zavatra hoe azo atao ve melohan'izay zavatra zay io nge teneniko tao zay détournement de deniers publics misy be de be zany ary mbola mahafantatra tsika ary misy ary tsy tompona ndraiky mpanjakana akory menavahana favoritisme zany ke tafiditra ao anatin'ny lalàna zany népotisme zany ke ao anatin'ny lalàna zany corruption zany ke ao anatin'ny daholo zany rehetrarehetra zany fa raraisina tsy raray hatrany efaratapony ka hatrany amin'izay tompona andraikitra zay azo kitihana rehetrarehetra manana ny tsinony ary mino a fa raha manao ny asa ny bianco sy ny pak dia any daholo ny rehetrarehetrareo ny haute cour de justice io fa izao indray le izy dia etsehana satria misy olona tiana hoenjehana rasa valifaty politika ny eo ambadika le izy raha ohatra ka lalàna fotsiny ohatra zao tena zany tena hoe tena andao fa tena ataontsika zany zavatra zany raha ohatra ka manana saina tena madio anaovana an'izay fanenjehana olona tsirairay zay fa raha ohatra kosa famitehana olona politika amin'ny resaka politika sy valifaty politika le izy tsy azo ekena kosa zany député fidèle Razarapiera ianao dia mpanao gazety ary tandondomondozy ny asa fanaovana gazety amintsika miteny zao raha io lalàna mivoaka momba ny asa fanaovana gazety io dia misy mpanafatoa anankitelo ao anatiny ao ny voalohany dia ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera zany afaka tonga dia misotona fotsiny licence d'exploitation na radio na télévision na journal opiné na inopiné tak zany ihany koa ny ordre des journalistes afaka misotona ny licence io ary indrindrindrindra moa ny NSM zay tokony organe régulateur fa tsy manao sanction ohatran'izay ao anatin'io asa fanaovana gazety io dia misy ihany koa ny hoe rehefa lany daty ny ordre des journalistes dia raha mahatongonisitra zany lasa solon'ny ordre des journalistes mamoaka ny carte professionnelle zany hoe ho an'le corps ny journalisme ahoana ny fahitany fidèle an'izay lafin'izay za ao anatin'ny vomiera ny serasera ny antenimera-pirenena ary nandritra ny asam-bomiera ny lalàna fe ny asa fanaovan-gazety eo mbola tsy banga tao anatin'ny asam-bomiera ny zava-misy tao anatin'ilay asam-bomiera za rery no manohitra ny avy any ankilany za era teo moa tsy betsaka ny avy ao amin'ny ministera no ahitana taratra olony serasera fa le ao anatin'le solombavambahoaka le tena mpanao gazety tsy mivory ao anatin'le vomiera ny serasera afa-tsy ny filohan'ny vomiera dia za zay ro lahy zany tena hoe mpanao gazety eo miatrika n'ilay technicien ny ministera
efa fantatra ny position zany fa mombatra matoministra sy ny fahifanam-panatanteraka ilay filohan'ny voamierany serasera ho anivony anteny mera-pirenena sy ny vaovambahoaka lany tamin'ny IRD avy amin'ny freedom za zany no antokana manohitra n'lay hoe tia zavatra tia mamotika ny asa fanaovan-gazety de niteny moa atao anatin'la asam-boamiera hoe ianareoreo ange rehefa tapitra ny amin'ny toerana misy ianareo avy na izahay zao koa iverina samy anao gazety any ange ka sao de mba tokony lanjalanjaina tsara ihany a tia zavatra tapahana androany ty misy zavatra mivorina atao ary tsy nivorina atao mihitsy lazaina fa tany amin'ny anteny miaran-dolona no nanovana azy fa miova be nge le izy androany rehefa jerevako le ty le zavatra farany izy a taizany nandanitsika an'ity ny zavatra ny lanina tao a de tsotra rehefa natsangana ny tanana taty amin'ny anteny miara-pirenena raisiray tsy mifidy ny filohan'ny voamiera rehefa mandeha ny asam-boamiera raha tsy hoe sahala ny isan'lay mpikambana ao anatin'la voamiera ray zany a no misolotena ny IRD za misolotena ny aty amin'ny fanoerana de raisiray zany le voix de manangatanana moa zany filohan'ny voamiera rehefa de lasa roa zareo de za ray zay le fandeha le fandaniana tamin'ny farany resy foana ianao resy foana satria de contrat un zany le izy io ma de contrat anazy io tsy hitako nanao gazety taizandre mandeha fa manohitra ny tena hoe adievitry ny olona matianina ao anatin'le tontolo za am'zao za solo mamboaka zao mbola manao gazety tena hoe zay malahelo an'le koro a fa ny olona tsy mikirakira an'le sehatra no manangatanana amin'ny hoan'le olona ikirakira an'le sehatra de efa nametraka aya moa zany tamin'izay fotoan'izay hoe hovizany ty asy ty na izany tsy zany a rehefa lany moa iza demokraty narabaiko zareo hoe lany ary le izy satria nareo betsaka be novitsy a zany ao anatin'le izy fa ny zavatra ny voaka ny farany nefa zavatra tsy nandalo tao anatin'le fananganantany ino ny ty zay teneninao zay ohatra ka ao anatin'le lalàna de tena hoe tsy afaka manao réserve avy ianao misy le député hoe tsy nedikevitra tato mihitsy ty zavatra efa zany teneniko zany ange zao fa réserve efa miteny a zany mampafantatra n'le opinion fa le asam-boamiera efa vita le lalàna efa lany ny zavatra nisy ary ane mbola zavatra grave be tsy ny lanin'ny science plénière le fivorina azony be somarona triana mihitsy tsy nandany a an'lay hoe fahafahana mamoaka ny fivorina tsy azony be sy ny maro atrehana any anatin'ny asa fanaovan-gazety ny huis-clos rehetrarehetra zany de tsy azo avoaka tsy zahay mpanohitra no anana problème raha ny huis-clos no avoaka ibaribary ny antony zay vitsy ao anatin'lay sehatra ary raha miadevitra vitsivitsy ary raha adevitra adevitra mipetraka aty amin'ny atao hoe mahasomy vahoaka ny teny ipetrahana aty amin'ny fanoerana fa ary zareo ao anatin'ny fitonana nge rehefa miteny eo no mitsoatsoana zavatra tena tsy tokony aseho masoandra zareo mihitsy no potika io huis-clos io raha io ny avela mibanaka fa niarana anaiky ny rehetrarehetra hoe any huis-clos kosa efa zay ny maha huis-clos anazy mba hahafahanao manana fahafahana tabataba zany miteny zavatra tena hoe tsy tsisy fefehezana mihitsy a de le tsy fahafahana mamoaka azy an-gazety fa inona ny zavatra nisy resy tamin'io fa hifanam-panatanteraka tao anatin'ny anteny miara-pirenena resy a satria na ny RD ary nandany a tsy mivoaka io any fitsarana avy mbola lampandrena ndray zareo miazakazaka hoe avereno io fa tsy manaraka lalampandrena ny zavatra nefa io lalàna io a ianao avy ministre ny serasera efa tamin'ny andronao iny efa tao nanina ny ACC tamin'izany tsy niteny hoe tsy manaraka ny lalam-pandrenany io tsy nisy tsy afaka namoaka an'izany iny nge namafisina tamin'izany le tao amin'le code de la communication no naverina ndray satria novany zareo hoe azo avoaka de naverina tamin'ny endriny taloha hoe tsy azo avoaka tamin'ina tamin'izany ny ACC tsy niteny hoe tsy mety io fa androany le izy satria le fitondrana androany no miteny hoe asaina avoaka io de lasa miteny le ACC hoe tsy mety indray zay nge le mampalahelo am'le izy le vovonana ediny lohany amin'ny fampanajana ny lalam-pandrenao a no lasa vory mahery mipokany akoho de zay zavatra rehetrarehetra zay a no manimba nyty tontolo ny asa fanaovan-gazety ty mahatonga anazy mahatonga anao miteny hoe tandondomondoza le izy ary tsy vita an'izay ihany fa raha ohatra ka tsy mivondrona ny mpanao gazety ary tsy tonga saina amin'ny zavatra misy am'izao fotoan'izao de ho tsipony le fanjakana tsirairay fandrasana misy mpanao gazety firy ny tafiditra any amponja vo hitsangana ny mpanao gazety hiaro an'izany corps zany a hiaro an'izany rehetrarehetra resantsika zany za zany ety de tena miteny mihitsy tokony vory ny mpanao gazety
mampanao gazety anany resahako an'izany hoe andaotsika ivory dia iady hevitra hoe ino ty mahazo atsika mpanao gazety ty fa maninontsika ny mona manoloana ny namatsika zoko be fitaratra nge zany roli mercia zany eo amin'ny tontolo ny asa fanaova-gazety any amin'ny zavatra hafa tsy dirako a fa raha tontolo ny asa fanaova-gazety nametraka ny anarany zany teo amin'ny tontolo ny asa fanaova-gazety teo amin'ny sehatra ny fanoratana ary nataty amin'ny aino manjery zany joarra voajanahary zany teo amin'ny sehatra ny aino manjery nametraka ny anarany teto amin'ny firenena microdoro izy mazava ho azy andro amy ve zany dia tonga dia adoboko any amponja ohatran'izao fotsiny dia mbola finosina fiatsaram-bela tsy zay zavatra zay le fiteniko matetika hoe io mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao na manompanao ary dia manompanao amin'ny anaran'i jesosy kristy feno fiatsaram-bela tsy zany le zavatra atao hoe fantatra fa tamin'ny zomary nefa nandeha iosiosiono iresaka io hoe md joarra voajanahary dia niodikodina teo le izy latsinainy nandehandeha teo le izy aty amin'ny larobila izy vao milatsaka le vaovao hoe tena nidoboka tokoa tsisy réaction mpitondra fanjakana hoe sakanany zany zavatra zany raha azo sakanany rehefa nidoboko joary dia mandeha ndreny fiamaina hoe mihetsika ho ny fanjakana nao an'izay amoana azy raha ohatra ka tena zay tokoa nivokatry ny fonao hoe tsy mety zany fampitoboana ny joarra voajanahary any ampony zany mbola tsy nakany akory izy nefa tokony anao zavatra anao hoe iza moa no mitory ina ny tokony atao mba tsy idirany mpisolo vava maître antra zafy manatsony teny misy fomba hafa tokony traitena zany zavatra fa maninona zay mihitsy le olana raha ka ohatra zany tsika ve raha misy olana anankiray prix nobel ve eto amitsika dia gadrainao amin'ny fomba nataoko hoe na inona zany mety hoe mety nisy lesoka kely zany dia hoe amina zavatra tena maivandanja dia tsy te hiasa saina mihitsy ianao tsy considérenao male maprix nobel anazy fa tonga dia adoboka any ampontsy ty satria nanao tsy haiko hoe nanohatra hoe ohatra ataoko hoe maivana zany hoe tsy dia hoe midika hoe maivana ny adultère fa raha ohatra zay zany le sehatra navo azy na solavaka azy dia tsy considérenao le maprix nobel azy fa tonga dia adoboy satria tratra tamin'ny ohatran'izao zay lanjany zay zavatra zay zay fanomezana an'izay lenta zay ny tokony mba tsapan'le mpitondra zany am'zay ka zay ny ataoko hoe famotehana ny asa fanaova-gazety raha ny olona nametraka tsara mihitsy ny lanjany zany asa fanaova-gazety eto amintsika zany no tohatra n'ireny tsy le ho avy le asa fanaova-gazety raha pitsy rafaka pitso mampametra-panontaniana ny anthropologie carcérale moa zany eto Madagasikara dia mazava fa tsy manana fonja ny fanjakana malagasy raha ohatra ka io an-tanymoro ny resahana fa ny katolika io ary izay mpitondra mieritreritra anao an'io fonja io dia saiky migadra avokoa nanao any tsy hafazy zany ny président Ratsiraka dia saika lasa tany izy nanao any fonja vaovao teny Ambodratrimo zany ny prime ministre tantely Andrenarivo nitokana nametraka amin'ny paozin'ny première pierre teny dia nigadra teny an-tanymoro izy ary amin'izao fotoana izao moa manao fonja any amin'ny fianaratsoa any eran'ny Madagasikara ny mpitondra amintsika amin'ny teny izao dia engany mba ho diso ny tantara isika zany eto alohatritsika zao no miresaka ary afatry ny tantsaha eran'ny Madagasikara raisitsika miala eto aloatra mba anamafisana amin'ny alalan'ny teti-bolam-panjakana ny fanohanana ny reto tantsaha reto satria raha ny ratio eo amin'ny mécanisation zany no resahana dia ho an'ny amerikanina am'izao tsika miteny zao dia aotra faingy valo tracteur 0,8 tracteur ho an'ny tantsaha anakiroa ho an'ny Madagasikara zany dia ray tracteur ray ho an'ny mponina 200 000 roa etsy manahirana zany ary everika fa zay manazava n'izao fahantrana be eto Madagasikara zao satria raha ny moissonneuse batteuse fotsiny kely indrindra tonga eto Madagasikara tsy misy taxe satria zay voalaza ny lalàna dia tsy latsaky ny any amin'ny 1 milliard 500 millions de francs nefa miteraka fahavereza vary 5,7 à la récolte ny tsy fampiasana moissonneuse batteuse dia ny tracteur ray zao efa tonga eto Madagasikara amidy amin'ireo le compagnie lehibe ireo climatisé zany 110 chevaux
dia 1,200,000,000 de francs. Madame le député Anitra Razafy-Manatsoa andinika ny loi de finance initiale nareo zao amin'ity session ity, zay nidika n'ity session ity, hiady ho an'ny tantsaha maro anisa avy atsika. Tsy ho an'ny tantsaha fotsiny, tena ao anatin'ny asan'ny sombavam-bahoaka moa zany hoe tsy maintsy fidiana ao anatin'ny deuxième session ny loi de finance initiale, zany hoe teti-bolam-panjakana hoentina miasa amin'ny taona manaraka. Zavatra tsara fantatra dia izao hoe miainga any amin'ilay programme général de l'État na PGE no andrafetana n'ireny teti-bola reny. Tsy mbola fantatra hatramin'izao aloha zany satria izay dia miantso ary miteny foana hoe alefaso meloa io loi de finance io mba hahafahana mijery izay zavatra ao anatiny ao sy mitondra manitsy izay tokony ho ahitsy, fa indrindrandrindra hijerevana hoe inona ny vola lany sy zavatra nampiasaina anazy tamin'ireny fotoana rehetrarehetra nisy ny fibeona reny. Ny zavatra fantatritsika amin'izao zany dia hoe tsy dia prioritaire loatra ho an'ny fitondram-panjakana zany fikarakarana ny tantsaha zany. Fantatra zany ny zavatra be dia be no fisehony. Ny zavatra mahafinaritra aloha zao ny atsika, zay vao ny zavatra mahasoa. Nefa fantatra fa ny 9% ny vahoaka malagasy dia tantsaha mpamokatra. Zay daholo no mameno ny eraky Madagasikara. Fa tsy ahitan'izany mbola manofo zany tsika aloha raha mbola zany resaka mécanisation sy ny fitaovana hoentin'ny tantsaha zany, zavatra mba tadidiko fotsiny tamin'ny fotoanandro ny président Ravalomanana, ny fampidirana n'ireny fitaovana reny maimaimpona tsy nisy taxe tamin'ireny, tena nanao reny fotoana reny fa nanakaiky moa ny 2024 dia lasa ny olona ary feno tracteur, fitaovana charrue, zavatra fitaovana raitra tsara be dia be avy any Inde tamin'ireny fotoana reny, lasa tany ampelantanan'olon-tsotra zay tsy lasa tany ampelantanan'olon-tsotra dia namidiny le tompona ndraikitra taty aoriana amin'ny olon-tsotra ihany koa. Ny tiako tenena zany hoe le mpitondra rehefa tsy manana vision dia sarotra ho anazy ny anatanteraka sy eritreritra zany zavatra zany. Na hitabataba fanjato sy arivana ary ny olona rehetrarehetra, ny député nke be dia be eo no manana ina moa zany no be dia be no manana districta any amin'ny toerana misy anazy any zany hoe manana tantsaha mpamokatra marobe. Asa raha mba nieno an'ireny député reny izy, reny nanomboka ny conférence budgétaire reny, mba nisy nieno ve, mba nisy niantso ihany koa ve zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fa ny ministera tompona andraikitra koa sy ny ratsa-mangaika rehetrarehetra ao anatin'izany. Fa hatreto aloha zany ny fantatritsika dia hoe mbola zana tena mbola faralahin-jaza zany ny tantsaha-mpamokatra. Raha zany resaka resantsika zany na ny fanampianan'ireo fotsiny ary ange tsy atsika tamin'ny fotoana n'ireny fiboana reny amehana ara-pahasalamana reny tsy nisy mba hoe tia mba hetsika manokana na hoe vola manokana nomena ny tantsaha. Tsy mba naheno ianao fa ny olona nomena fanampiana voalohany tamin'ireny amehana ara-pahasalamana reny dia ny mpivaritena dia ny asa informel rehetrarehetra, ny asan-tselika rehetrarehetra zay tsy mampita ino, tsy mampiditra rehetra ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Fa ny tantsaha tsy nisy nahazo, tsy nisy nieritreritra n'izany tantsaha zany teto. Zany zavatra zany dia efa nahitanao taratra hoe tsy niainga tany amin'ilay tantsaha ary tsy malala ny fiainan'ireo tantsaha ireo ny fitondram-panjakana tantsaha. Nefa itsika rehetra mivelona amin'io, tsy velona ange tsika raha tsy misy an'ny tantsaha, tsy mihinan-kanina tsika. Tsy mahagaga raha ohatra ka stock tampon aloha zaraina taty Antsianaka, taty Ambatondrazaka tamin'ny Omaly. Tsy mahagaga antsika zany satria tsy fantany akory ary hoe ny réalité hoe aty nge tsy mihinana an'izany, sanatria mivava ohatra ny manaovana tsinitsina na manaovana fanambanina n'le mponina aty Ambatondrazaka ny fanomezanao n'le stock tampon. Fa maninona raha nisy vary gasy, nisy vary makolika tany amin'ny toerana hafa raha ohatra ka tsy tianao vidinana ny tantsaha teto. Dia avany no nentina no zaraina teto. Fa maninona nomena n'ilay stock tampon na ny olona any andrenivohitra ary zay tsy mamboly vary, mbola efa tena tsy fidiny izy mifidiny izany stock tampon zany. Marina fa nomembonahitra manokana mihitsy ny vahoakana Ambatondrazaka sy amparafaravola, zay azo lazaina fa kitro ifaharan'ny
malagasy raha ohatra ka ny lafi ny vary no resana olo resantsika angamba ny momba ny so malaky eo amin'ny akapobe le anateo fotsiny tiako tsindrina le miteny anao manko hoe alohan'ny tena marananao azy misy zavatra roa fotsiny tiako ampahafantarina le mpanaraka vaovao am'izao arivo zao satria ty Ambatondrazaka tsika no miresaka miteny anao hoe ny resaka mécanisation ny vidin'izany lafo be sy ny sisa fa ho an'ny famokarana eto amintsika mialohan'ny mécanisation dia misy zavatra anankiroa fototra ngeza be zay tsy fantatry ny fanjakana akory ny tokony ataony manoloana an'izany voalohany fandriampahalemana tsisy tatsy afaka miasa zany raha mbola ohatr'izao a ny avony tsy fandriampahalemana eto Madagasikara aty Ambatondrazaka teny sy parafaravola io vaky vala isan'andro mandritsy lavolony olona ahoana moa ny afahanao mamokatra ao anatin'ny tsy fandriampahalemana mila mametraka fandriampahalemana tena maro toerana mihitsy ianao a zay vao afaka mamboly ny tatsaha zay aloha voalohany zay tsy na hividy tracteur farak'izay lafitsika na zaraina fotsiny ary tracteur ty isam-baravarana fa rehefa fandriampahalemana ny tsisy fa nga tsy afaka magnataka ny service-n'le hélicoptère tsika ka eo mihitsy manko le tiako atongavana taminanao fampelezakevitra lazaina fa sina drone tsy vitan'ny hélicoptère koa reke nasina drone mihitsy ny fambolena sy ny fiompiana tsy misaraka asina pison'omby mba bipena fotsiny dia mody lazaina fa atao ny fanenjehana ny asan-dalo amin'ny alalan'ny hélicoptère fa ny mandeha hélicoptère androany mpitondra fanjakana fa tsy le mpanenjika an'le dalo hitako ny mpitandro filaminana maratra na maty any amin'ny fanenjehana dalo zay no mandeha hélicoptère hoe nisy mpitandro filaminana voatifitra ny dalo iny ary dia tonga ny hélicoptère maka ny mpitandro filaminana iny fa tsy le dalo ny enjelin'ny mpitandro filaminana le enjelin'le hélicoptère fa le mpitandro filaminana voatifitra ny dalo noho izany a mizavatra tsy araka ny tokony ho izy aho zany zay no voalohany zay faro nisy rano be teto Ambatondrazaka tamin'ny voalohany ty taona ty namotika fotodrafitrasy io ao MPC 15 ao MPC 23 satria maninona le tatatra ny tambajotra ny resaka rano mihitsy no vaky daholo ny fotodrafitrasa fa tonga eto le filohan'ny republika aty amisopotry ny fambolem-bary mba nametraka ny tongony tany ve izy tamin'le fandalovany teo hoe andao jere zay zavatra masaka ao anatin'ny sainy efa tena voamana meloha avy any any le zesta sy anao an'le blingbling sy le mbola le manindry araky le tenenao e fa tsy le tena zavatra hifotoran'lay fiveloman'le olona ty fotony neny atongavany aty fa raha tena zay ny atongavany aty a lasa izy mitety an'ireo hoe aiza daholo misy an'izany tatatra rehetrarehetra mitondra ny trano zay potika zany zay ny tatsavo afaka mamboly rehefa normal ny fahatongavany rano eny an-tanimbary zay vao misy vokatra savao fa raha va tsy normal ny fahatongavany rano eny an-tanimbary tsy misy vokatra zany ao e zany rehetrarehetra zany zany tokony fantatry ny mpitondra hoe tsy hainareo ty zavatra ty fa aleonareo fantoka io zany le fatahorana an'le mpitondra foana mahatonga an'io avy ety amin'le teknisiana matahotra mpitondra ara-politika sao dia afindra toerana sao dia esorona eo mamiko ty sezako ty dia na zay ary fantako fa tokony zay ny atao dia tsy samy teny an'izay fa dia aleo mandray an'le 25 kilo ana tenen'ny honorable teo moa izy mbola nampatsahiviny hoe 25 kilo ana stock tampon misy fofony dia mibitaka mitehaka merci président mahazo merci nge le président mampinana araka tena gaga mihitsy aho izy efa nivadika mihitsy ve ny lanitra sy ny tany ty Ambatondrazaka ty olona mampinana stock tampon anao fa dia mianao merci président tsy normal zany zay zavatra zay le mampalahelo mafy mihitsy fa raha ohatra izy ka nitondra hoe fotodrafitrasa ary zay mampalahelo amin'ny resaka loi de finance io satria lay plan marshal nge ka 1043 milliards any amina resaka infrastructure tsy mitondra production nolazaina fa isy effet d'entraînement any amin'ny fampiakarana ny tekarena mampalahelo be zany fa tsy mba ty amin'le zavatra mamokatra miteraka vokatra no andanina n'le volam-panjakana miandro mantsika ny LFI fa ifampitana tsara amin'io dia vitantsika eo fipetrany fa zay le tena fototry ny tsy mampandeha an'ilay fambolena dia rehefa marisarisy zay amin'ny faritra ohatrany tony sopotry Madagasikara tony dia tsy gagitsika raha naterana stock tampon izy satria maninona mahantra izy fa tsy ampy ny fepetra ahafahany tena mamokatra reo anankiroa reo fotsiny tany saiko
mbola tsy tonga any am'le resaka mécanisme mbola misy zavatra hafa koatrandreo masom-boly mbola ao anatin'izany ny zezika mbola ao anatin'izany fa reo olona tsy fantatra tsy nioma nitondry reo zay tena marina zany fa raha nioma nitondry reo fatany zany etsika mbavaka izy dia zay no mamarana azy a marina fa ny lemaka tokony ho ajariana atao anatin'ity faritry lakalaotry ity a dia mitetina hatrany amin'ny 260 000 hectare ary no ajarian'ny somalaka moa zay efa tena avo lenta be mihitsy ny tao amin'ny somalaka tamin'izany fotoana zany satria ny somalaka 1 sy 2 a dia tena réussite ary tonga nijery an'izany daholo ny mpianatra rehetra eran'izao tontolo zao anao tezy ary mbola mitoy zany amin'izao tsika miteny zao a ny somalaka 3 dia fantatritsika fa ny ananganana farmeur zany hoe reo le tantsaha efa avo lenta be zany zay ny somalaka 3 dia io kasaina atao privatisation io zany a ny somalaka so ihany fa mbola tsy vita ny privatisation ny somalaka fa angatahan'ny mponina ty Ambatondrazaka ny mba hanomezana azy tombon-dahiny eo amin'izany privatisation zany raha ho atao ihany zany privatisation zany a eo tsika moa mahita izy fa dia ny 900 tany voajary eran'ny Madagasikara dia eto alakaloatra no misy azy a amin'ny 3 millions d'hectares zay any mba vitatsika amin'ny 37 millions d'hectares zay arable eto Madagasikara ary mampitombona tsara ilay atao hoe Madagasikara grenier an'ny océan Indien fa saingy zao tsy ao le traçabilité a dia jerepotsiny ohatrany tanina lavona i Gasikara sy ny vahoaka malagasy a amin'izay lafiny rehetrarehetra zay iverenantsika izay rehefa manana fotoana isika ahafahana miresaka misimisy kokoa ny asa fampandrosoana eto Madagasikara izay mifandarantsika amin'izao ny Alahady izao amin'ny manaraka isika manao misimisy misaotra ny monsieur le député Fidèle Razarapera misaotra ny madame Anitra député de Madagasikara voavidy tao amin'ny firaisana voalohany tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko